Mirabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity fandarana Ambarao ity. Eto amin'ny onjam-peon'ny Alliance 92 amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahin'ny fandarana ary dia ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava ny Batonnier Razafinarivo Chantal. Miarabanao ny fandarana rahamatofoloha mankasitraka nanaiky ho vahin'ny onjam-peo Alliance 92. Miarabanao dia miraba ny mpieno rehetra zany eto amin'ny Radio Alliance 92 FM. Anomboantsika ny resadresaka raha matofoloha ny famariparitana ny asan'izany hoe avocat na ny mpisolo vava zany. Ny asan'ny mpisolo vava zany ny asany dia mizara anankiroa ngamba ny azoko lazaina azy manome torohevitra araky ny lalàna. Dia rehefa avy eo koa zany dia manampy ny olona any amin'ny fitsarana. Matetika iny le resaka le hoe torohevitra araky ny lalàna iny ohatrany tsy azon'ny olona foana fa miazakazaka aty aminay ny olona rehefa misy rahany amin'ny fitsarana. Nefa ny tsara no manamarika fa alohany rahany amin'ny fitsarana azo ataony mangataka torohevitra dia raha misy ny olana hoe mety hitranga dia azo hifandaminana foana le izy. Eo amin'izay fizarana asa indrindra raha matofoloha misy le hoe conseiller juridique, misy ihany koa ny avocat. Inona no mahasamihafa n'ireo asa anankiroa ireo amin'ny fitsarana? Ny mahasamihafa n'ilay conseiller juridique sy ny mpisolo vava, ny conseiller juridique zany dia olona mandeha irery. Izy moa zany dia hoe bon mahay lalàna hono izy dia manazava ny lalàna manolona etsetra. Fa ireo olona ireo zany raha ohatra misy olana aminy tsisy azo ifaharan'ilay olona nandray azy na nanankarama azy mihitsy. Ny mpisolo vava indray dia efa tafiditra ao anatina rafitra araky ny lalàna anankiray, ny atao hoe ordre des avocats. Ny mpisolo vava ihany koa tsy ho mpisolo vava matianina mihitsy ianao raha tsy taoriana ny 20 taona. Zany hoe farafahakeliny efa taona ianao nianatra tany amin'ny université, eritaona ianao nianatra tany amin'ny institut de formation professionnelle des avocats, izay miditra eo concours mivoaka ao certificat, dia mbola 3 taona ianao no mianatra asa any amin'ny fitsarana. Zany hoe misy tsy mitovy mihitsy zany ireo zavatra ireo e. Raha ohatra ianao hanome conseil juridique zany tokony mahafantatra ianao hoe raha tonga any amin'ny fitsarana moa zany ty raha ty ahoana ny mety ho fipetrany, fa tsy hoe iny lalàna maina iny fotsiny tantarainao eo, satria tsy mitovy mihitsy le izy. Ka aminy mba tiako ilazana hoe mampitandrina ihany, satria milaza ianao hoe misy conseiller juridique fa ny olona rehetrarehetra nge amin'izao fotoan'izao fa milaza fa mahay lalàna daholo dia manodidina n'iny fitsarana iny nge feno olona milaza hoe tao ty fa vitako e. Dia rehefa avy eo nefa rehefa tsy mety ny zavatra atao dia hoaiza moa izy fa le olona efa tsy hitantsony. Fa ny mpisolo vava indray hitany foana hoe aiza ny misy anay. Raha ohatra misy olona zany hoe manana fitarainana mikasika ana mpisolo vava dia afaka manantona foana izy eo amin'ny lehibe ny olafitra. Azonao zay zany ny tena hoe intérêt anay, satria ny mpisolo vava zany tsy hoe mandehandeha fotsiny eraky ny tanàna eny, fa misy rafitra mife azy, misy lalàna mife azy, misy koa zany resaka hoe principe déontologique tsy maintsy arahan'ny mpisolo vava rehetrarehetra. Zay ngamba ny azoko ilazana hoe inona ny mahasamihafa an'ireo. Mbola iverenantsika ihany moa zay resaka hoe ny déontologie sy ny etika ny mpisolo vava zay rehefa avy eo raha matofolo fa rehefa inona no ilaina mpisolo vava, rehefa inona misy fotoana ohatrany tsy mila mpisolo vava ny olona. Amin'izao fotoan'izao aloha ny ihany fahitako azy tsara foana ny manana mpisolo vava, satria raha mandinika zany nareo ny zavatra rehetrarehetra nge lalàna daholo fa ny fanatrano lalàna, fananana tany lalàna, ny ady aman'olona ny soloky lalàna. Ka any amin'ny fitsarana misy paikady tsy maintsy arahana, zany hoe rehefa ny olona tsotra tsy dia mahafantatra loatra n'ilay paikady, fa dia mitaraina fotsiny hoe zao ny zavatra nanjoa ka andeha ho any amin'ny fitsarana, dia rehefa tonga any izy dia gaga, satria tsy mitovy, tsy mandeha tsotsotra tsony zany ny zavatra rehetrarehetra fa misy paikady. Amiko zany aleo manatona mpisolo vava na ohatra raha mbola tsy vaky ny ady, satria ny mpisolo vava nge afaka manoro anao teny anao zao hoe za manana zavatra ohatr'izao, le olona akaiko eo ohatra ny mila ady amiko etsetra, aleo manatona mpisolo vava dia mbola tsisy rahany amin'ny fitsarana. Mpisolo vava afaka manoro lalana anao, afaka miteny anao hoe zao ny zoanao, zao ny adidika. Raha ohatra hitan'ilay mpisolo vava fa diso tokoa ianao dia miteny ny mpisolo vava mampitandrina anao hoe tandremo fa zao ny mety zavatra mitranga, dia alohany hitrangana iny zavatra iny zany dia efa mba halamina daholo ny zavatra rehetrarehetra aloha.
ona raha nanditra eo amin'ny boraonareo lavitry ny mpisolo vava itsenosy dia misy soratra hoe maimaim-pona ny fiarovana ahoana ny anazavana an'izay raha matofoloha ny mpisolo vava rehetra eto tany dia manao an'io asa na fanomezana torohevitra maimaim-pona io zany hoe ao anosy zany ao amin'ny misy an'ilay hoe box na consultation gratuite dia misy avocat foanao latsinainy talata lakamisy zoma manome torohevitra maimaim-pona zany hoe tonga ianao tsy manam-bola fa manana olana ohatrany hoe manana olana na tany manana olana na fandovana dia manantonao ianao dia ireo mpisolo vavy ireo no manoro anao hoe izao zany ny fipetraka io raharaha io izao ny azonao atao na hoe mety voatery ianao ihany tsy maintsy makany amin'ny fitsarana fa tapitra hatreo ny azy fa izy tsinona tsy afaka mitondra n'iny raharaha iny any amin'ny fitsarana raha le resaka hoe consultation gratuite zany ankoatran'izay ihany koa izay manana an'ilay hoe commission d'office ao anatin'ny lalanao zany misy karazana eloka izay hoe voasazy mety ho voasazy mihoatra ny 5 taona hatranomaizina dia alefa ny fitsarana aminay foana hoe mila olona ohatr'izao satria misy an'ireto olona reto voaeloko ohatr'izao dia izahay no manome mpisolo vava azy maimaim-pona ka ireo zavatra ireo zany hitanao anyko ingeny mahasamihafa anay amin'ilay hoe conseiller juridique conseiller juridique ingeny tsy manao an'izany eny azy vola fa nenay zany ary zany ny tena hoe adidiny ho lafitra rehetrarehetra eran-tany tsy maintsy manao andreo izy dia ataonay ampitiavana le izy efa nambaranao ty any moa raha matofolony hoe dingana rana amina fiarovana olona ray fa ny tiako atongavana ohatra ny teo nivon'ny CSM zao nisy fanapaha-kevitra maromaro ny raisinjareo momba ny mpitsara ao aminy ny anareo ohatrohatrany ahoana raha misy fioara-pefina tsy fanaran-dalàna ataona avocat ohatrohatrany ahoana koa ny tranga efa nisy ohatra atao aminareo momba n'izay mbola tsy nanao conseil de discipline zay fa misy conseil de discipline moa zany tokony ho atao isa-taona fantatrareo fa nandritry ny enim-bolana tsika tsisy ninina mihitsy ny zavatra ny tranga fa hatramin'izay naharay foana izahay zany fitarainana kasika na mpisolo vava dia ireny fitarainana ireny zany jerevana atsona le mpisolo vava anotaniny izy hoe fa ahoana moa ty zavatra ty ohatrohatrany eona le endritry le fitarainana raha fitarainana zany eny fitarainana moa zany dia ohatrany hoe fakana vola tsy manao ninina fikarakarana raharaha ny fitsarana nazahoana onitra nefa n'le olona mbola tsy nahazo onitra misy maromaro hoe tsy azahoana vaovao mihitsy ny mpisolo vava matetika aloha zany misorana an'Andriamanitra fa ny ankabetsahan'ireo zany dia ohatrany hoe le mpisolo vava zany no tsy mahay mba manazava an'le olona hoe izao le fandehan'ny rahahany izao hoe zany misy amin'izao fotoana izao fa misy trangan-javatra aloha ohatrany hoe hitako hoe tsy mety hoe misy onitra zany tokony ho amena dia nefany rehefa fe ohatrany hoe tsy hita le mpisolo vava dia mitaraina kosa le olona dia izay mandinika an'le izy dia miresaka amin'le mpisolo vava hoe ty kosa ohatra ny tara loatra ny fanomezanao vola fa andao alamina ty dia milamina zany le izy misy moa zany tsy milamina dia misy moa zany tonga any fitsarana satria ny mpisolo vava manko ny rehefa toriana any fitsarana dia tsy maintsy mahazo aviany lehibe ny olafitra dia tsy maintsy mahazo ihany koa ny aviany ao amin'ny procureur général ny cour d'appel dia misy manapa-kevitra PG na ny premier président ny cour d'appel zay vao midina le izy dia zay vao mandeha zany le famitorana misy efa mandeha any satria efa nandalo tany aminay zany dia nanomezanay hoe avi indraindray moa zany miteny mahita dossier dia hoe avi dia hoe io zay anaovan'ny fitsarana azy fa tsy hitanay loatra zay anina sasany moa zany zay dia miteny hoe tsy mety kosa io satria faute professionnel io fa aleo fa ho teneninay ny avocat fa andry zareo moa zany ny teny farany efa misy zany ataontsika hoe plainte na olona zany efa mandeha ny fitsarana any ao anatin'izay tontolo ny asanareo zay hatrany raha matofoloha misy an'le asa natetika asy io na inona le hoe manampy anao ny mpisolo vava manampy moa sa hoe miampy le anaran'le izy manampy anao ny mpisolo vava malagasy tetika asa zany izy io irahanay manao miaraka amin'ny organisation internationale de la francophonie ao anatin'io zany nisy ordinateur maromaro zay nomenenay
dia ho aterina eraky ny section rehetrarehetra satria fantatrareo ihany fa eto Antananarivo angatsika manana ny rehetra fa any amin'ny faritra zany marina fa manana izy tsy hoe tsy manana ordinateur izy manana ordinateur izy fa ordinateur ataontsika angamba nefa tokony hosoloana fa ny tena namaiky anaiky io zany hoe mba ordinateur zany le izy ara-dalàna mba hahafahandry zareo manana connexion dia amin'iny connexion iny manko mora ny fifandraisana entre Antananarivo sy reo section tonono koa anao angamba nyreo section reo Antsiranana Mahajanga Tomasina Tuliara Fianaratsoa reo dia misy koa zany ny ordinateur ny mena Anantsirabe sy Antsuy satria zany Antsirabe sy Antsuy zao efa manana trano ka amin'ireo toeran'ireo misy an'ilay atao hoe maison des avocats mba ahafahan'ny olona mahita hoe eto nge misy mpisolo vavy satria misy toerana tsy fantatry ny olona nge zany mpisolo vavy zany dia amin'ireo zany anaterana an'io dia fa lasa zany efa miparitaka zao aterina amin'ireo toeran'ireo dia manararoatra an'izay koa zany satria nisy formation nataony niaraka tamin'ny transparency internationale mikasika ny atao hoe bonne gouvernance intégrité éthique respect de la déontologie lutte contre la corruption nanao an'io formation izy mandritra ny ray andro dia io formation io averina amin'ireo section rehetrarehetra reo dia manaraka izany koa misy tapakandro koa zany amerenana kely anaovana an'ilay hoe rappel des règles déontologiques satria io angeny mahasamihafa ny avocat amin'ny olo-kafe nanao les règles déontologiques rehefa tsy manaja an'io ny mpisolo vava dia mitovy amin'ilay olona any amin'ny arabe mitovy amin'ilay mpanera ilay milaza hoe eto ty avinge karakaraiky ny aferanao fa mevanjovolo zao ka iny zany ny tiana hotsindriny amin'ny mpisolo vava hoe efa mafy ny manjoa antsika amin'izao fotoana izao be loatra ilay olona milaza fa mahay ny asa antsika andaontsika ampiseho hoe inona ny mahasamihafa antsika amin'ireo olona rehetrarehetra reo akoatra ny ady hafa moa zany satria tsy vitan'izay le izy ona firy zao reo avocat manerana ny nosy dia voatsinjara araky ny tokony ho izy ve izy ireo sa hoe mivangonga eto Antananarivo amin'ny ankapobeny ny avocat eraky ny nosy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny ataontsika hoe 970 eo dia mazava ho azy ny zavatra lazainao fa mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany eto Antananarivo amin'ny 600 eo fa miparitaka erany section zany ny ambin'izay dia tiako atongavana manko hoe mety misy faritra raha ny tanàna sy ny renivohim-paritany resanao teo mety tsy ahitana n'ilay mpisolo vava dia ahoana no mety ho fomba fiasanareo amin'ireny mety hoe mandeha any toerana ve ilay mpisolo vava sa ny mpisolo vava zany dia afaka mandeha naiza zany hoe isaky ny fitsarana isaky ny cour d'appel misy les maisons des avocats dia eo ny olona ny mamantana dia misy toerana vitsivitsy maromaro moa zany misy fa any amin'ilay toerana tsy misy zany ny olona efa mahay mamantana any amin'ny cour d'appel dia any izy ny mahita ny liste ny avocat rehetrarehetra dia ny avocat afaka mandeha na eto Antananarivo afaka makany Morondava na ataontsika hoe any Majunga afaka makany Fianaratsoa fantatrareo ihany fa ny olona rehefa maka mpisolo vava efa misy antony angalany an'ity mpisolo vavy ity io no efa mety ny karakara ny raharahany tsy haiko ny ray aman-dreny ny havany dia io no miteny hoe raha manana olana nareo makanesa amin'ity dia ohatr'izany dia mandendeha misy mihitsy zany ny mpisolo vavy ona firy taona moa fempitom-piasana hitondrany nao ny olavitra dia ohatrohatry ny ahoana ny fandarana asanao anatin'izay raha matofoloha raha ny tenako manokana zao za zao lany tamin'ny volana août 2019 dia tapitra ny fempitaona amin'ny décembre 2021 satria moa zany ny tarinay le izy hoe alao zany le fempitaona manomboka janvier ka hatramin'ny décembre fa teo aloha manko dia miankina amin'le hoe zao misy fifidianana dia manomboka eo zany mandritry ny roa taona dia hoe tsy mety zany fa alao le izy ho ataontsika décembre janvier ka hatramin'ny décembre ny antony nge dia tsotra fotsiny cotisation annuelle manomboka janvier ka hatramin'ny décembre donc raha ny fahitanay azy efa tapaka moa zany le izy tokony zay olona mitondra eo zany manomboka janvier ka hatramin'ny décembre fa tsy hoe cotisation anao annuelle ohatr' zao dia rehefa tonga eo anao na mars na avril dia iny ny fetomboany hitanao manjary tsy misy visibilité mihitsy zany le ordre des avocats ny anahy zany mandako fin décembre 2021 ny tanjona zany amin'ny anahy zany dia hoe mametraka zavatra maharitra
indrindrindrindra zany am'le resaka le hoe rafitra zany eo am'le olafitra sy am'le fomba fitatanana amin'ny olafitra ny zavatra madinidinika ny zavatra adidy atao isan'andro moa mandeha ihany voatrany hoe resaka fitatanana vola resaka ferahana miaraka amin'ireo section anivelany ireo satria inona moa zany atao hoe olafitra zany rehefa olafitra nasionaly ange ianao e tokony mahafantatra hoe inona daholo ny zavatra mitranga eraky ny Madagasikara fa tsy hoe ianao mijanona eto Antananarivo dia vita io fa manjary menimenina koa ny any hoe zay ohatra ny asianareo mandoko cotisation nefa tsy hita akory izay zavatra tonga aty aminay aty dia iny zany no hoe atao zany zay mampatanjaka an'ilay olafitra dia amin'ilay resaka fitatanana iny resaka vola fitatanana amiko zany iny tena hoe mafisa-danja satria inona moa raha ohatra ve ny eo aminao mikorotana satria hoe misy problemana vola tsy lasa lavitra nge tsika menakavy donc zay zany tsy maintsy mipetraka rehefa manomboka mipetraka izy amin'ny fotoana zao dia mamerina milonany tsikatra le resaka le hoe règle déontologique zany hoe somaro averina mpisolo vava hoe ohatra ny varintsika mandehandeha miakatra sy midina amin'ny fitsarana fa tsara ihany tsika mba mijery hoe inona moa ny mampisolo vavantsika tsy volana ny mampisolo vavantsika fa ny mampisolo vavantsika inona ny mahasamy hafantsika aman'olona dia azadino fa ireo principe règle déontologique voalaza ny règlement intérieur voalaza ny lalan'ireo ivirenao kely fotsiny raha matofilo ny hevitra ao amin'le ho avy zao mifialan-tsasatry ny fitsarana ny 2010 Desambra raha tsy diso hatramin'ny 2010 Janoary ahoana ny hevitra ao tokony hiala sasatra ve sa hoe tokony hanohy ny asa satria nisy le karazana toromarika nomen'ny fanjakana ihany koa ny amin'ny anafainganana le fitsarana n'ireo any am-ponja sotr'izay raha ny hevitro manokana aloha efa maro ny volana ny elana sasatra fa raha fa kely ntsika enim-bolana ny tao amin'ny fitsarana marina fa nisy raha vitsivitsy nandeha ihany tao ka raha ny fahitako azy raha hoe tokony ho afaingana kokoa le raha rehetrarehetra satria sahirana be nge le olona tsatoka teo daholo zany le raha rehetrarehetra nitry ny enim-bolana toy za hoe ohatrany tona tsy tokony ilaina ntsony angamba n'le fialan-sasatra le mahazatra le hoe manomboka amin'ny 10 ny volana Desambra ka hatramin'ny 10 ny volana Janvier fa hoe mba mijanona kely krismasy tombo avao ia raha misy teny famaranana hoentinao raha matofoloa amin'izao fampiresantsika izao amin'ny tinana n'izay voalaza zay na tsy voateninao tao anatin'izay fanontaniako zay ny teny famaranana angambany dia ohatrany hoe mahavery ny olona zany matetika eo amin'le hoe fa ohatrinona marina moa no aloha amin'ireo mpisolo vava ireo dia ozy fotsiny hoe ny karamana mpisolo vava zany dia hifanarahany rotota fa ny tena tsaratsara kokoa mba ilan'ny olana aleo manao taratasy mazava hoe za makanao mpisolo vava tsika zany mifanaraka eto ameko n'ity vola kely ty ianao aloha ny manomboka na vola bebe io tsy manina fa zay fanarahany dia rehefa aveo satria mankony rehefa misy raha miditra ny fitsarana tsy fantatro mihitsy nge rehefa andehan'iny rehefa aveo olona anankiray no mitantara zavatra aminao fa mbola tsy renao ny filazan'le olona anankiray dia eo ianao mahita n'le atota taratasynady sy ny rehetrarehetra eo dia afaka miteny ianao hoe ty aloha zany atao hoe provision d'honoraire dia ty zany rehefa hivoaka ny didy satria efa hita daholo le lalana le rehetrarehetra dia ty misy ambombola ho angatahako aminao fa tsy tokony ohatran'izao satria iny le mampiady le hoe tsy malala mihitsy le olona dia tampotampoka dia hoe za ame vola ohatr'izao za ame vola ohatr'izao hitanao tsy mety reny amiko aloha amiko manokana amiko le izy zany tsy mety isorana ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava ny Batonnier Chantal Razafinarivo teto amin'ny fandarana makasitraka tompoko misaotranao tompoko dia misaotra ny mpiaino rehetrarehetra koa mametraka ny mandrapiresako amin'ny fotoana antsika manaraka indray ny fandarana Ambarao veloma tompoko